andriamanitra famonjena fandresena arem-behivavy tonga ny fotoana idirana amin'ny anjara lova maty Kristy mba handraisanao lova velona Kristy anananao fiainana ny sabotsy 10 septambra amin'ny 7 ora-baraina tsy diso etsy amin'ny gymnase couvert miaraka amin'ny lehilan'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina irano zanak'Andriamanitra. Eto Andriamanitra tonga soeto ny garage lanitra eto Jesosy atrany Nazareta lay Andriamanitra tokana marina masina mahery Andriamanitra ambony Andriamanitra reka izany anarany Wamaratsika eto mahajanga fa Jesosy Andriamanitra wafakolavay ianao misery amiray ao amiray sitrakaova mulezoneyona agragany erinira erivaunga amiray izanakuni eriampi anadiwanao dererasanunini omisiere Jesus eriampi anadiwanao dererasanunini teyanguskameaka teyanusika minireyaga mankasitraka amin'ny fisorana lehibe indrindra mideranao amin'ny fiderana lehibe indrindra mankasitraka anao amin'ny fankasotrana avo indrindra misotra anao amin'ny fisorana lalina indrindra aviato anatin'ny foko fa nomeno tombontsoa manokana tafafohany keo maraina tonga eto amin'ny toerana ty ankalazanao anompo anao ideranao iirao anao iainao anao ietsika ao anao iaino anao mankasitraka raha fantatro fa maro ny olona tonga eto na maro aza ny olona tonga eto zavatra fantatra ty zao mijery aho manokany anao mijery aho manokany anao mitsinjo aho manokany anao mibantsana aho manokany anao Jesosy androko androany toroko androany fotoanako androany iaonako amin'ny fahasoavanao azoko ny anjara lovako mizara roa ny fiainako talohany natongavako teto sy amin'ny fialako eto ndray amin'ny anarany Jesosy avy any Nazareta ireo raha mafy be ho an'Andriamanitra anao etony tompo etony tompo etony tompo etony tompo etu Jesosy etu Jesosy sana kuna Andriamanitra elona sana kirai aperani amelala tensi mfana Jesosy Nazareta etony tompo mitafra tikanzo diandroany rano Jesosy malala
manao satria entiny tompo ay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 a rabababasererosenderebasa ny manenana miveritsangana ny majabo androany dia mahiratra natala modiny sainy satria entony tompo amin'ny anara Jesosy amin'ny anara Jesosy amin'ny anara Jesosy azo toerana ilazako ny fanambarana androany atao hoe ilay asabotsy ilay asabotsy inona ny andro androany hoe ilay asabotsy sabotsy tsarovanao eo amin'ny fiainanao ray manontolo ilay asabotsy misy sabotsy be dehibe hatramin'izay fa ity andro androany ity dia hoe ilay asabotsy averena zavady ilay asabotsy tahina andriamanitra ianao tonga eto tsy hanambara ny fihetseham-poko raha ny fihetseham-poko dia be dehibe amin'izah tonga eto fa tsy tonga izaran'izany aminao tsy tonga eto androany hanambaran'izay nianarako tany an-tsekoly nanomboka tany amin'ny maternel tsy tonga eto androany ilazany nofoko tamin'ny alina tsy tonga eto androany ilazany fomba fijeriko fa tonga nirany anambarana ny afatra avy amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mahery avy any Nazareta androany dia mijoro eto amin'ny fanimpoko mahiraka Andriamanitra hilaza ny tenin'Andriamanitra hoy Paoly tsy sako lazaina tsy zavatra tsy nampanaovy ny fanamasina androany any koa dia mijoro amin'ny tenin'ny apôstôly Paoly fa tsy sako lazaina zay tsy nambara ny fanamasina tamiko zavatra tokony androany ny fantatra misy olona iaino an'Andriamanitra eto misy olona tsy njovin'Andriamanitra manokana eto ary misy olona tonga eto tsy andrana zay natongavany ty fotoana ty zany olon'izany tsy mody maina androany fa miaona amin'ny atao hoe voninahitra Andriamanitra androany dia hitory ny atao hoe filazantsara ny voninahitra Andriamanitra évangile de la gloire de Dieu za tsy mitondra filazantsara monotone tsy mitondra filazantsara mampitanondrika fa ny rahana anambaran'izay nataon'ny tompo ary ny tompo dia maniry misy fiantraikany eo aminao zay nataono anao tahina Andriamanitra venao ianao ve le olona natongavany tompo eto amin'ity toerana ity raha mba fantatrao mantsy fa eto izao vaovao ihany ny tananao dia lazao hatrany hoe eto ny tompo eto ny tompo eto ny tompo eto ny tompo averimbereny aza milaza zavakafa ohatr'izay hoe eto ny tompo eto ny tompo ambarao 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 lazao eto ny tompo averimbereny satria teny milanitra ny tananao dia lazao miasa eo mbany fitarian'ny fanano azy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta zao le izy indray andro ny ran'Andriamanitra ny zanany lahy tokana satria Andriamanitra tsy manana afa-tsy zanaka anankiray raha no jerena sy ny diniana ary novakiana misy soratra maso ny rahany io zanany io eo amin'ny altara lehibe anankiray atao hoe Calvary nolazaina tamin'ny aloha zay zavatra hiatra aminy nampahafantarina azy tsy zavatra hitranga aminy satria mahandriamanitra azy tsisy nininona tsy fantany tsisy nininona miafina aminy tonga ny fotoana zay ny fanarahan'Andriamanitra taminy rendez-vous amin'ny toerana atao hoe Calvary sarotra io événement io ndray maraina tamin'ny toerana anankiray atao hoe Getsemane saika tsy volina izy
noho ny amafo n'ilay zavatra hoatrea. Hatramin'izay izy mila nireo mpianatra ireo anakaiky azy izarany ny afatra sy fampahery sy zarany ny fitiavany ary mandreny vavaka rehetra taony a reo mpianatra ireo. Fa indray andro tao Getsemane ozy izy hoe mikisana reo aza de miala lavitra izy fa herina reo fa za hoeto a de zao niteneniny tamiray igny zay ao an-danitra hoe raha io raha mety sy raha azo atao de zao aleo tsy atao le izy zavatra nampanaovana ho a eo Calvary. Raha mety raha azo atao satria mafy loatra izy fa zao izy nefa aoka ozy a tsy zany sitrapoko zany nefa anao atao fa nenao ihany ozy naverimberiny io vavaka io nandritry ny minitra vitsivitsy orairay mahery ora roa mahery zany no naverimberiny de voalazany baiboly fa tera-tsemboka izy teo Pandolea nanomboka ny poka miala tao anatin'ny taony eto idinitra fa tsy tahaka ny atsembohako eto amin'ny alitara ny gymnase androany fa nidinina izy de nipatrapatraka nipotraka tahaka ny raha miala eo aminy tonga eo amin'ny tany satria hiatrika n'le fotoana lehibe ao a Calvary izy satria natsapandriamanitra hoe perte tamin'ny fandraharahana fa ny olombelona rehetra zay noforoniny de nandaingan'ilay persona anankiray atao hoe Satana de nanaraka ny Satana. Misy toerana efa voaomana ho an'ny Satana ary io toerana io de atao hoe faria mirehatra afo sy solofara avereny io toerana io tsy namboarina Andriamanitra ho an'olona io toerana io tompo fa ho an'ny devoly sy ny anjeleny. Andriamanitra dia tsara tsy nanomana fiainana ratsy ho an'ny olona, tsy nanamboatra toerana ratsy ho an'ny olona, tsy nanomana aretina, tsy nanomana fantrana, tsy nanomana lozy, tsy nanomana elo, tsy nanomana karazam-piaina mangido ho an'ny olona izy fa ila Satana zay nivadika amin'ny tany an-danitra no nanomanana an'le toerana atao hoe farihy mirehetrafo sy solofara toy ny baiboly io toerana io de voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjely. Fitahany Satana ny kreatora vary zay nataony tanan'Andriamanitra no fitahany de nanaraka azy ary ny afaran'le olona de am'izay tsy maintsy afarana inona le toerana teo farihy mirehetrafo sy solofara. Hoy Andriamanitra hoe maty antoka fa rehefa nanamboatra ny vary rehetra de niteny fotsiny hoe misy izao fa tamin'reto olo reto tsy niteny fotsiny fa za nidina avy eny amin'ny toerako avy any amin'ny fiandranako nanety tena ka nilalao vovoka niosombovoka niosopotaka nanamboatra ry zareo niteraka ry zareo nemary zareo de tsy somba iray ve iaina am'izay zavatra nomaniko azy tsy ara iaina amiko amin'ity tanàna namboarina ho azy ty maty antoka ry zanako mantsy an' Jesosy mandehany anao vodio ry zareo tsy amin'ny devoly ny ividianana ho azy fa amin'ny ota satria namidy no andevony ota ity vidio izy fa iverina amiko de iverina amin'ny laona am'izay zavatra rehetra nomaniko azy ny fiainy Andriamanitra mahita an'le olona voafitaky Satana mijery an'le olona izy de mijery am'le toerana anankiray zay tsy namboarina ho azy inona le toerana farihy mirehetrafo sy solofara toy zany Andriamanitra hoe maty reto olona be de be reto zany de hitsofoka ato re olo reo amin'io tsy malala ao ny mifoka sigara ao ny misory toka ao ny mijangajanga ao ny mampidera ny tsy tokony adera eo amin'ny vatany
ao ny manompo sampy, ao ny manompo masoandro, manompo kintana, manompo madiro, manompo karazana voan-javatra maro isan-karazana. Am'ireo no angatany ny olona. Raha marary ny olona dia reo no avadipadika, raha marary ny olona dia amin'ny olona manomponompo an'io, anisy no manontany, anisy no mitady fahasalamana. Hoy zany Andriamanitra hoe voafitaka tanteraka reto olona reto, ty zareo hivantana amin'ity zavatra ty. Io zany Andriamanitra hoe ry zanako, sisy zavatra afaky ny avoasaka anazy tsoatsy afa-tsy ny ranao rery any ry zanako. Ny ranao rery any ry zanako ozy no afaka misaka anazy a, sy hoany sy mamily azy amin'ny toerana ny maniko azy. Toy Andriamanitra, ataovy zany anaka, ataovy zany. E tonga le fotoana rendez-vous. Toy Jesosy hoe mafy eny Elizy, mafy eny Elizy fa zao hoe fantatry indray hoe rehefa vita koa dia verina any aminao satria 3 taona mahery aza iny, tsy tao an-tranonao, tsy teo akaikinao, fantatry fa miaraka amiko ianao vava mihitsy le nifankahita taminao tao, fantatry fa ho tonga any aminao aravity ozy, aleo hiaretako any satria za koa dia miara miompo mpitiavana aminao zy mantsy any-dadany, fa tiako reo olona reo mba tsy ho very. Misy anankiray tena tianao, Andriamanitra, Andriamanitra, avereny tia Andriamanitra, avereny tsara tia Andriamanitra, avereny fanontelo tia Andriamanitra. Lasy Jesosy, vonona izy tonga ny miaramila Romanina fanjakany zany tamin'izay fotoana zay, miaraka amin'ny lehilahy zay namany teo aloha fa nivadika taminy, Jodasy no anarany. Vonony Jesosy, vonony Jesosy fa nihitra tamin'ireo olona reo. Dia o Jesosy, izy no niteny voalohany, iza no tadiavinareo. Ozy reo olona reo, Jesosy avy any a Nazareta, tsy niafina itsony izy, tsy niteny izy tsy za zany, tsy niteny izy ary izy fa mandeha nary nareo, kozy izy hoe za no izy. Teo ny nahitako fa amikery izy, amikery lehibe izy, fô niteny Jesosy hoe za no izy, nenjera tamin'ny tany reo olona reo, satria ny zanak'Andriamanitra tonga teto tany, avareny hoe tonga teto atany ny zanak'Andriamanitra. Nitsangany reo, nanomboka maily Petera hoe ataony zareo inona ny tomponay, ataony zareo inona ny tomponay. Namoaka sabatra Petera, dia niera tamin'ny tompony, mpampianatra ho kapaiko amin'ny sabatra avy ny sofiny, sady nikapainy tamin'ny sabatra ny sofiny olona eo, niala tamin'ny tany. Teo izy Petera aprimo ny sabatra ao, nasainy niakatra le sofina dia niverina teto. Teo ny nahitako fa mahery Andriamanitra, tsy nisy pansement tamin'izany, tsy nozerina, tsy niditra hôpitaly, tsy natao inona, tsy natao inona, fa niakatra fotsiny le sofina niverina teto. Lazao kely namanao, teo ny nahitako fa mahery Andriamanitra. Dia zao nyteneny, raha zany tadiavinareo za le Jesosy avy any Nazareta, avelao reto élément reto andeha, avelao reo andeha, fa intia Jesosy tsy azo amin'ireo, fa Jesosy nanolotra ny tenany, intia ozy raha zany tadiavinareo. Fa zao ny lazaiko aminareo izy, ataonareo va ozy fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko zay any an-danitra, dia aniraka élément be dia be tsy mialinalina hoeto izy amin'izao fotoana zao. Fa zao ozy, zao izy ny fotoanany maiziny zao, atateraka ny sitrapon'Andriamanitra ka intia fa ranareo sisy dikany amiko nareo. Lazao hoe Jesosy ny tompo, avereny hoe Jesosy ny tompo, ataovy mafimafy hoe Jesosy no tompo.
vonona izy tonga teo amin'ny altara atao hoe Calvary. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina, nanomboka nombona tamin'ny ho azo fijaliana izy. Mba ho famelan-keloka ho an'izay rehetra niaina tao anatina fahotana, nizany izy mba tsy hivantanany amin'ilay toerana anankiray atao hoe farihy mirehatra sy solfa. Nokapoany izy hoy ny Baiboly hoe in-efapolo latsaka iray, satria rehefa tsy mivantana an'ilay olona velona eto an-tany izy dia tiany velona sady salamo, dia nanaiky nokapoany izy dia hoy ny Baiboly hoe nidian-kapoka taminy no ahasitrana an'ireo olona ireo raha misy aretina mahazo azy. Zany hoe tiany velona eto an-tany mandritra ny fahavelomany ao anaty fahasalamana. Ao anatin'inona hoe tonga ny tamin'ny 24 ora atoandro dia hoy ny Baiboly rehefa nijaly mafy ny to dia nanomboka maizina izao tontolo izao tao anatin'ny fijaliana. Olona iray nijaly nampamaizina n'izao tontolo izao, tsy mbola nisy tamin'ny fotoan'androny aizina narakotra n'izao tontolo izao. Androany zao raha maizina eto Mahajoenga any Amerika mazava, ataontsika raha any Afrika maizina, amin'ny toeran-kafa mazava, tsy miara-maizina izao tontolo izao. Raha iantsolona telefôny ianao amin'izao mety matory ny olona fa ina koa ty mifanabatava amin'ny andro alina ty ozy io zany hoe alina n'inona, satria alina ny andro any amin'ny any, tsy miaraka maizina reto an-tany. Amin'ny firenena hafa maizina, amin'ny firenena hafa mazava, fa tamin'io fotoana io niverina tamin'ny Genesis, satria tamin'ny andron'ny Genesis toko voalohany hoy ny Baiboly hoe tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ino izy ny tany tsy misy endrika sady foana, ary aizina ny teo amboniny lalina. Zany hoe tamin'io fotoana io zany dia tena aiza mipitry nisy nazava nataiza aizina dia niverina tamin'io aizina io tamin'ny andro nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Ary tamin'izay Genesis zay dia hozy Andriamanitra hoe misy mazava dia nisy zay. Dia ohatr'izay koa no nataon'Andriamanitra rehefa maty Jesosy teo amin'ny azo fijaliana, maizina ny tany manontolo dia ampiseho fahazavana maneran-tany izy. Zany hoe ninona hafatesan'i Jesosy miteraka aizina fa isy fahazavana vaovao hipotry indray. Alohan'isy olona fahazavana lehibe dia misy aizim-be. Averena zavady, averena zavady, alohan'ny anaovan'Andriamanitra taranaka vaovao dia misy aizim-be, dia misy fahazavana potrana maizina ny tany aman-dana sy ny fankahitana tamin'izay fotoan'izay. Tany amin'ny telo tolakapo Josue vita vilana ny lohany tapitra ny ainy, miaramila Romana tonga teo nandefina azy jerena kely sisany raha tao, voaka ny raha rehetrarehetra, voaka ny rano rehetrarehetra, latsaka teto amin'ity tany ty mirany zanak'Andriamanitra. Ho iaho hoe latsaka teto amin'ity tany ty mirany zanak'Andriamanitra. Tsy ho ana zavatra anankiray, tsy hoe tsy mahita asa ianao dia mba azahoanao asa, tsy hoe marary ianao dia mba asotrananao, tsy hoe sisy vady ianao dia mba azahoanao vady, tsy zavatra kely. Fa amin'ndrana toerana ao voalohany indrindra, amin'ndrana toerana anao ao amin'ny aiziny ianao dia afindra amin'ny mazava, ao amin'ny fahafatesany ianao dia afindra amin'ny fiainana,
ao amin'ny elo ianao dia afindro amin'ny atao hoe Jerosalema vaovao. Latsaka maty izy dia mitsangana tamin'ny maty, miakatra ho any an-danitra. Eo Baiboly mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy, ary izy mipetraka eo dia maniraka ny fanahany ho ao anatin'ny mpanompony. Dia ny mpanompony izay toerany fanahany mirary anambara izany zavatra rehetrarehetra. Olazaiko aminao androany ny mystère ny rany Jesosy, mystère ny rany Jesosy na ny zava-miafa ao amin'ny rany Jesosy. Raha tsy latsaka teto tany raha zanak'Andriamanitra, tsy etsony hoe horera be ny fiainana teto tany, satria tsisy mpivavaka teto, tsisy matahotra an'Andriamanitra, tsisy olon'Andriamanitra teto. Na nahoana rety fiainana tena tsisy olona natahotra an'Andriamanitra mihitsy teto, fa latsaka tamin'ity tany ty ny rany zanak'Andriamanitra. Maro ny olona nanaiky te voavela ny elona, favonjany fanahany, niovan'ny toe-tsaina, niovan'ny toe-pony, niovan'ny toe-panahany. Za manokana isan'ny anankiray nanaiky an'izay dia niova, ary mitory an'izay hanova olona maro. Ary mino fa misy olona manaiky ovaina eto amin'ity toerany ty androany. Avareny hoe ny rany zanak'Andriamanitra. Zao le izy rehefa nekenao zay ny rana latsany teo amin'ny azo fijaliana zay, ka hoe hoe Jesosy ao manaiky ny nahafatesanao teo amin'ny azo fijaliana, manaiky ny fanavotana nataonao ahy, manaiky ny famelan-keloka nataonao ahy, manaiky ny famonjena nataonao ahy. Mino izany ny foko ary manaiky izany ny vavako. Toy Andriamanitra hoe amin'ny vava no anekena azahoanao fahamarinana, ary amin'ny fo no inoanao azahoanao famonjena. Vao nanaiky izany ny vavanao dia no amarinina ianao, na hadala be na hadala kely na hadala antonontonony ninina ny ainanao. Fa rehefa nanaiky fotsiny ny vavanao, zay famelan-keloka vitan'izay dia zao ho amarinina ianao ka hadino lasanao rehetrarehetra. Amin'ny fozy no enona azona famonjena. Rehefa nino an'izany tamin'ny fonao manontolo ianao, dia ny Baiboly hoe mahazo famonjena ianao ka afaka miditra ny lanitra ianao, tsy very any amin'ny afo be ianao. Mandray avy any eto amin'ny gymnase androany. Rehefa nanaiky an'izay ianao, tavavanao sy ny fonao, dia zao no adinoy atao inona hoe? Atao inona hoe? Adinoy ny fahotana rehetra vitanao, tsy mpanota itsony ianao, fa zanak'Andriamanitra ianao. Tozy izy amin'ny John 9:12, izay rehetra mino azy dia nomena hery na hoe nomena anarany ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Izany hoe misy transformation interne, fanovana ao anaty. Eo zany ny fanahinao tonga dia vaozina olona vaovao, ny vatanao ty velany tsy hita hoe niova, fa ao anaty olona ifanahinao novainao vaovao. Ny fonao ny transforme, namboariny ho vaovao. Ozy omeko fo vaovao nareo, fa na vaovao no toko anatinareo. Hitanao nininona fahotanana zatranao hatramin'izay tsy hainao itsony, satria misy hery nomenanao. Hery tsy angatahana, fa zay rehetra nandray azo izy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka eto dia ozy eo ampiandohany fitoroteny ty satria vao manao. Raha mpijangajanga ianao hatramin'izay, ka mbola mitoy mijangajanga ianao amin'izao nefa efa vavaka, tsy mbola nanaiky an' Jesosy ianao, tsy mbola nahazo famelan-keloka ianao, tsy mbola ao anatinao lay hery mahazanak'Andriamanitra, fa ianao mpivavaka, ianao mpiditra am-piangonana. Satria tsy fametran-tanana no mampiala ny olona amin'ny fahotana, fa ny fanekena an' Jesosy zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tsy délivrance no mampiala ny olona amin'ny fahotana, fa ny fanekenao an' Jesosy zanak'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Dikan'izany
amin'ny fotoana nyraisanao any Kristy ao anatinao ao fiainanao, misy hery ao anatinao, hery izay maharesy ota, satria ny hery faratampony amin'ny fiainana dia tsy herina magie na herina kabalistika na herina tiktakto, fa ny hery faratampony amin'ny fiainana dia zao lay hery maharesy fahotana, hery ahafahanao maharesy ota, zany ny hery faratampony. Mare avy ianao, inona ny hery faratampony e? Satria ny faravana faratampony dia afo be, ka inona ihany no afaka maresy an'izay? Lay herin' Jesosy no ahafahana maresy an'ilay ota zay mitondra anao any. Ny mpandresy dia ny mandresy ny ota, ny tena mpandresy dia ny olona mandresy ny ota. Lazao kely ny namanao ny tena mpandresy dia ny olona maresy fahotana. Ayayayaya, tsy ilay olona malavo olona mitontondro indray mandeha, tsy ny tena mpandresy. Meko indray mandeha dia misy raha tsy ny tena mpandresy, fa ny tena mpandresy dia ilay manana hery maharesy fahotana. Tovy amboniny tananao dia lazao, raha io ny tena mpandresy dia ny olona maharesy fahotana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mirokora mafy be ao an'Andriamanitra. Inona hoe ny tena mpandresy? Tonga androany tory ny filazantsara ny voninahitra Andriamanitra aminao. Mivoaka eto ianao tsy mahay manota itsony androany, mivoaka eto ianao tsy mahay manota itsony ianao, mivoaka eto ianao tsy mila fehezina fa mifehy-tena. Hoy ny apôstôly Paoly, ny ota dia tsy hanjaka amin'ny tenanareo mety maty itsony. Zany hoe tsy midomine anao itsony izy, tsy manapaka anao itsony izy, tsy manjaka ao aminao itsony izy. Resinao zany. Dia tsy hainao no mifoka, tsy hainao no misotro, tsy hainao no manadaladala vehivavy eny nefa ianao fa manana ny vatinao, tsy hainao no mijangajanga, tsy hainao zany, tsy hainao no mandainga. Manina hoe manina tsara averina tsy hay, tsy hay le izy hoe tsy atao fa tsy hay, satria anao no vaina. Mandre avy hainao androany, mandre avy hainao androany, mila olon'Andriamanitra, mila taranaka vaovao Andriamanitra, mila génération vaovao Andriamanitra. Ny tena mpandresy amin'izao vaninandro iainantsika zao dia lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray maharesy fahotana, zany no tena mandresy, zany no tena mandresy raha lasana vavy, zany no tena mandresy. Ny tena fandresena dia fandresena fahotana. Zay no mibatakopy, atsangany mpitsara ny tanany amin'ny andro farany, eo ambony lampiazo, atsangany ohatr'izao dia hozy izy hoe mpandresy. Midira ao amin'ny fifalian'ny rainao, resinao ny fijangajangana, resinao ny laingy, resinao ny alatra, resinao ny fiasaram-belatsy, resinao ny toetra ratsy maro samihafa. Midira ato ianao fa mendrika ao anao ty toerany ty, mpandresy ianao. Ary tsy misy hery eto an-tany ahafahana maresy izany raha tsy miherin'i Jesosy Kristy rery. Ianao tsy miezaka miala amin'izany, fa misy hery ao anatinao izay tsy mitarika anao amin'izany. Tsy possible aho tafatsofoko ao anaty bara tampoka hoe asiako en vrac kely 1000 francs Boston anankitelo tsisy zavatra mitarika amin'izany atao anaty. Manontany anao androany, inona no hitariany le zavatra ao anatinao anao? Inona no hitariany le zavatra ao anatinao anao? Mitarika anao aninona le zavatra ao anatinao? Mitarika anao aninona le zavatra ao anatinao? Koa voahiraka Andriamanitra eto amin'ity toerany ty, bediny ara tsy milaza ny marina, satria tsy volany ny fanarahanay fa fiainana, ka tsy tehiratehan'izay fiainan'izay zany. Ary izay fiainan'izay no iresako aminao eto androany, tahian'Andriamanitra manokana, tiafa alohan'Andriamanitra fa eto ny tompo zany. Misy olona ty aresy an'izay fahotan'izay ve eto amin'ity toerany ty? Eto ve zay tanora ty maresy fahotan'izay? Eto ve lehilahy sy vehivavy ty andresy an'izay fahotan'izay? Zay rehetra nandray azy dia nomena inona hoe? Nomena hery tonga zanak'Andriamanitra dia zay mininy anaran'izy io, anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Raha lasy anavavy malala, ny fakapanahy dia misy, pa ao anatiny misy hery maresy fahotana.
ary tsy matsapo mijaly akory ianao amin'ny fanoeranao izany fa libre amin'izany rehetrarehetra zany ianao satria tontolo hafa no misy ianao tahian'Andriamanitra manokana zay rehetra nandray azy teny mena ero tonga inona hoe zanak'Andriamanitra manomboka eo zany eto zany andro andra laha sianabavy a sombola amarana ny toriteny a mbola lava be ny fotoana fa ao anatin'ny ty toriteny ty miantsolona zay mbola ao anatina fahotana na ianao rery aza ny tonga eo aza miraharaha fa fotoananao ty fotoanandroany ty renao hoe mbola mijangajanga ianao zao de zao tonga de mandehana eo renao mijangajanga mbola mijangajanga zao de zao mandehana eo fa Andriamanitra naniraka io mandehana eto ianao zao ianao tsy hoe hiteny amin'ny olo hoe japy jangajanga fa raha mbola ao anatina zany ianao na manambady na tsy manambady na hita ny vadinao vai eo amin'ny terenao mandehana eto handray an' Jesosy zay zao arefa eto ny rano Jesosy mitete eto ny rano Jesosy mitete ribobo saramamase ribobo kasaya tompo mbola mamindra fo amin'izy ireo a anome ray minitra tanora rahalahy anavavy tsy tonga nanofa ny titoerany tomporiantsika tsy tonga mpihorakoraka anareo andro any fa tonga ilaza ny marina aminareo fa Jesosy ny tompo ao mbola misy tanora ao mbola misy anavavy ao mbola misy rahalahy ifanato anatiko zao tsy manaiky fa mbola misy olona ao ary zao androany ny fotoana nafahan'Andriamanitra azy ao anatin'ity hery ty va riraiko feno andra mijangajanga aminareo tsangano tana zay tsy mijangajanga rehetra tavy ambony zay tsy mijangajanga tavy ambony tana tsisy tela zay Andriamanitra za tsy mijangajanga ao tsisy mijangajanga aminareo reo raha iroa telo efatra dimy musicien batteur louange tsisy claviste tsisy tavy ambony ny tanany eto anatriany to ho avy tsy ela Jesosy lazao Andriamanitra hitanao fa tsy mijangajanga zay tsy mijangajanga rehetra tovy amboniny tanana de mitsangana de avereny miaraka amiko zao tahin'Andriamanitra nareo mino venareo fandrahan'Andriamanitra eto androany avereny miaraka amiko zao Andriamanitra hitanao fa tsy mijangajanga misaotra anao any amin'izany amin'ny anaran' Jesosy amen mazo toera zao a tsangany anao raha androany Andriamanitra amotsitra anao tovy ambony ny tananao mahita ny rano Jesosy amin'ny tete aminao zao ary mahita fanalana lay hery ota zay mitarika anao amin'izay zao ianao a de avotsitra mampanopin'Andriamanitra mongotaka alao anatinao zay hery mitarika anao amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ganazay afaka ianao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Androany ianao dia voasaraka hiala eo amin'ny aisana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Afaka ianao zao. Avereny miaraka amiko zao. Jesosy eo nafotanao afaka itiany vadiko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amen. Verena amin'ny toerana. Fantany tsakana oroy amolona izy zao. Chérie hoe je t'aime. Oroy eo tsakanareo roy. Oroy izy tsakana aloha ianao rahalahy. Tsika tsy misangy tsakana. Avereny mamela anao tamin'ny fitsangatsanganao. Tsy hamofota mandro tsony aho. Eo sao tempolin'Andriamanitra ny tenanao. Ty tenany vatanao ty zany tempolin'Andriamanitra, fanan'Andriamanitra ao anatinao. Sao masina ianao. Manino ianao? Masina ianao. Olona manino ianao? Olona masina. Zao ianao avotsitra ho afaka amin'izany. Dia ianao anana ny vadinao. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra, tia an'Andriamanitra, hiara hivavaka aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Men'Andriamanitra anao zay lehilahy zay. Zao avotsitra ianao ho afaka amin'izay. Mampanokon' dia manana fahefana mamotsitra anao hiala amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Herin'Andriamanitra anao ao aminao ary ran'i Jesosy dia efa nateteny tao amin'ny fananao. Raiso ny fanafahana. Fotsitra anao sao dia sao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta.